foko daholo izany Madagasikara tafatafa indray ny momba ny lataka paozy aloha mialohan'ny zavatra rehetra. Izay ihany ny aretin'ny lataka resantsika androany dia ny hoe herbe, mangididy dia maratra ilay lataka indrindra fa ireny voany izay hokorina rehetrarehetra manodidina izany lasa maratra ilay izy dia avy eo rehefa hokorina. Herbe ny filazana azy. Ny tena ratsy avy eo dia lasa misy tandra kely manodidina ny lataka, ny lataka rehetrarehetra milataka ela iny na ary voan-dataka ary manodidina ilay lava-body misy tandra dia lasa misy pentipentina izany ilay lataka. Dia torohevitra ho an'ny vehivavy ihany koa rehefa nono lataka indray dia jereo tsara aloha ity lataka nonoina ity fa sao dia mihinana aretina indray. Jerena ilay lataka feno tandratandra kely be dia be, rehefa mahita an'ireny tandratandra ireny dia oka aloha satria mihinana aretina indray avy eo dia harary araka amin'ilay lehilahy ihany koa avy eo. Herbe filazana azy noho izany ho an'ny lehilahy tadio tsara fa anisan'ny angatra sifilisy ihany izany, tsy sifilisy izany fa angatra aretin'ny lehilahy, vokatry ny fiarahana amin'ny karazan'olona maro isan-karazany daholo izany. Na izany na izany ary rehefa marary ianao dia mbola atolika foana aza ny heno ny vavan'olona fa tonga dia manantona mpitsabo, dia ny mpitsabo no vahaolana, arahana tsara hatramin'ny farany ny torohevitra izay omeny ny mpitsabo. Ny aretin'ny lehilahy tsy mety ho aretin'ny ny hafa. Eo ihany koa ilay hoe fihinanana fanafody, ny tanjaky ny tsirairay tsy mitovy ihany koa. Noho izany arahana tsara hatramin'ny farany ny torohevitra izay omeny ny mpitsabo, indrindra ny fanafody izay omeny mpitsabo, ary eo ihany koa ilay hoe misakafo tsara. Ary mandritra an'izay dia mba miezaka izany hoe tsy milely etsy sy eroa satria anisany ihany koa raha hoe marary ianao miaraka amin'ny olona hafa dia marary ilay olona miaraka aminao avy eo dia mampalahelo. Ny lehilahy moa izany amin'ny ankapobeny tsy misy an'ilay raha miprovoaka ohatran'ny perte hoe tena be dia be loatra ilay mivoaka, tsy misy an'izay fa izay izany ahalalana anazy raha hoe tsy mitovy ny toy ny isan'andro ilay lataka elahy mamaivay be ary amin'ny lava-body tsapany elahy ohatran'ny hoe misy tandratandra kely manerinery tsy hafahafa izany dia efa tonga avy ny saina. Manantona mpitsabo izay ihany ny vahaolana. Dia izay. Mino aho koa fa mazava aminareo ny fanontaniana nataoko. Ny anaran'ilay aretina teo dia hoe herbe ny filazana azy. Vokatry ny fiarahana amin'ny karazan'olona maro isan-karazany. Izay. Mankasitraka tompoko.